Tsy mbola afaka ampiasaina kosa ny lalan'ny tsara sotra zay mampitohy any renivohitra sy Ivato. Araka ny nambaran'ny ministra eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika amin'ny sanany tetikasan'ny filo ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana Andriamatora Manatsoa Marcel Benjamin dia mbola tsy mahafehy ny fepetra ara-teknika ity lalana ity. Dia arorantsika indrindra ao anatin'ity fanadidiny ity ny akon'izay vaovao izay. Izy iny zany rehefa natao satria tsika koa moa tsy maintsy nitsena ny fandraisana an'le fionana tampony reny tamin'ny heritaona dia namboarina ny lalana na tsara sotra Ivato zany na le avy ety mandalo amin'ny tanànany Voara moa izy amin'izao fotoana izao village de la Francophonie izy tamin'izay fotoana izay namaika tamin'izay fotoana izay dia ny afahana zany manamaivana an'le fitohanana aty Ambobao fa raha eo amin'ny lafin'ny teknika ohatra iny lalana tsara sotra Ivato iny mbola tsy mamaly ny lafin'ny teknika satria voakosotokana ihany natao tamin'ilay izy amboniny zany hitantsika amin'ny hitanareo tonga dia efa miala ilay izy rehefa satria mbola misy ihany koa le mangalatra mampiasa an'ilay lalana dia ohatran'io zany ny zavarita amin'izao fotoana izao saingy izao tsy maintsy vita ireo lalana ireo ary hanomboka tsy ho ela ny fanamboarana an'ireo lalan'ireo ary tsy maintsy manaraka ny norme takiny amin'izany hoe lalana zay bretelle mampitohy ny Antsarasotra sy ny seranam-piaramanidiny Vato. Ny antony tsy maintsy amitana azy dia ray aloha voalohany indrindra tsy maintsy sika mamita an'ireo lalan'ireo mba ahafahana manome vahaolana maritra io le fitohanan'ny lalana aty Ambobao efa mampikaikaina ny olona rehetrarehetra io ary efa hatramin'ny ela nampikaikaina ny olona zao tsika manana ny fitaovana ahafahantsika zany manamboatra nyzany bretelle zany fa roa manarakaraka an'izay dia tsy maintsy ataontsika ary tsy maintsy fitaina koa le izy satria ho avy ny fahavitany ny aéroport ny Vato